anatra ho afa. Tantara indray miseho no soratany Noël Théo Lalao. Ho velomin'ny Sylvia Randrenatoandro sy Saoly miaraka amin'ny Solofo José sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo Noël. Mandrinda raha teknika Manatotosa Solofo José. Hoaizinareo mianaka? Dry tombotomany dry. Hoaiza hoanareo mianaka? Ay, efa very saina mihitsy kiaro vony a. Fa maninona? Tsy hitako tsony ikizy alea. Ny sitrapoko ihany no mivaly amiko toy izao. Tsy azoko. Sonisiny. Sitrapondry ahoana? Tsy azoko mihitsy fa aza vao ka. Vony a. Ndro andiny sy ny reta-po amiko angeky ahy. Fa ahoana? Sa nisinina? Manalabarakandro zareo ony akia satria teraka tsy manambady. Andray? Maditra e. Ratsy toetra e. Tsy mahalala menatra e. Ratsy vintana e. Tsy haiko tsony akia. Fa namelohana tsisy farany. Zaho, sosisa e. Ka zao akia. Andao alohany amiko nareo mianaka dia iteo ny atao amin'ny manaraka. Hoaiza n'ity andro alina e. Andao any amiko mihitsy aloha. Ka tsy anahirana andrify. Manahirana ahoana ary. Andao any amiko a. Efa ray volana izay no nandraisan'ny vony anay mianaka hipetraka tato aminy. Mety amin'izay angamba raha mba mitady trano ho faina ka. Vony a? Vony? Ahoana ke? Maninona ki raha mandeha mitady trano ho faina indray izay mianaka? Fa ahoana ke? Zany ki. Sao dia mba tsy mety aky izany a. Zany o. Za ange tsy nandroaka anareo mihitsy e. Tena mety ary zany. Ndotsika sindrio any mpanera fa reny vetivety dia mahita trano e. Ndao ary rehefa izay nitindrina. Soa ihany fa nalakina hitan'ity trano ity. Tsy maintsy miatrika ny fiainana zany ko. Tsy maintsy mikiry amin'ity varobarotra kely ity aho. Sitrany ahy mba misy ho raisina. Ndendray aloha ka entana mety fa maraina ny andro. Taiza amin'ity andro vao maraina be sady merika kindririna ina. Ay, vony koa manaitra. Avy tany amin'ny komisera kiza. Dry, fa nanao antony inona tany amin'ny komisariandry? Ay tokoa moa mbola tsy voalazako andry. Nivakian'olona tao angekiny tranoko e. Vao avy nametraka fitarainana tany amin'ny komisaria mihitsy aho zao. Andray? Ay, ve? Zany akia. Dia inona sinona ke zavatra very? Tsy lazaina tsony. Fongana tanteraka izay ambafananako rehetra izay. Hatramin'ny kidoro, hatramin'ny fitaovana fampiasa rehetra momba ny tokantrano, ny vilany, ny vilia, ny akanjoko rehetra rehetra. Hatramin'ny boatin-drakitra aza. Nefa ny akizany tena ny afina akizany. Lasa ny akia. Tena mafy ny akia manjo ahy. Fangaty ndry tsy tao e. Za akia mbola mivarotra tany an-tsena. Dia tamin'olona nararotan'ireo jiolona mpangalatra ny namaky ny tranoko. Dia ahoana ozy ny komisera? Efa nandray ny fitarainako aloha izy e. Ry zareo koa efa manomboka manao izay ahitana an'ireo entana very sy mikaroka an'ilay jiolà. Dia mampiantso ahondro zareo raha vao mahita vaovao. Lasa ihany akia ny eritreritro. Maninona ke? So kosa mba manodidina anareo ihany no misy ratsy. Dia asa kia? Tsy fantatro. Za koa moa tsy ao lava amin'ity fivelomana ity. Angamba efa nisy nanara-maso amitsy. Asa tena tsy fantatro e. Vao mafy mihitsy angeky ary vony.
hitandry moa le akanjo fitondrako mivavaka reny hatramin'ireny ange kilasany daholo indray za zao tsy manana afa-tsireto akoditro reto sisa hatramin'ny kiraro koa raha lasany daholo na singa kiraro ray aza tsisy navelany ho andre ay aza mezana kia tolana kiny nify kiraro ilany moa dia atao inona fa dia efa manapatra amin'ny mahajiolay mihitsy zany ake mahazo ary vony losako aloha ndry fa andeha hamonjy ny zanako ny diako rery tao an-trano tao mantsoko raha maninonao zazakely tsy maninona izy ka fa zao kia raha misy tokony hanampiana indry dia asa mihafahafa misaotra betsaka kia vavorina ina losa kia inona indray fa tsy natory indray ngeka izay ary le fananinona zany hoe nisy nandondona mandramaraina ho amin'ny varavaranay zany aho sisindre raha tsy nitobotoboka mafofoko raiky tahotra tena tsy mipizy tory mihitsy a mandramarainy hitako tokoa ny tobongo be ny masondry sady menamena be ay ve tena indy mihitsy ngeka kitikitiany fanalahidim-baravarana andry kiako zany raha tsy ny orokoditra ho aza sady amin'izay ngeka mila ho voavoany mihitsy ilay varavarana avy eo am-baravaram-be izy dia makeo amin'ny varavarankely indray sady amin'izay eo andoam-pandrinako mihitsy tena olon-dratsy tsotro izao aky izany na mety ho mpamosavy koa masina hoe tsy aleo indrivy aky mitady trano hafa dia mifindra toy izay hitebiteby sy taitaindavy eto zany angamba kiny efa rako nefa nge tsy ahita ho fa-trano azoazo takan'ity zay koa nge mba hifikirako aho raha ny hoe ahita ho fa-trano moramora kosa aloha tsy ahita n'izany tsony amin'izao ny fa-trano angeka izao efa tena misondrotra be daholo ary maninona mora mba mipetraka any amin'ny fianakaviandry ihany ndry leo any latsakavana kiary vony lazaiko andry ny esoezy tena angeka amin'izany tsy tenenina tsony ny famila filana manorosory ny avonavona moa dia efa mampivonto fo aiza veky mba tonga dia akato ny varavarany aloakena aky miafy sy mitoetra rery ny fanendrikendrehana ominangalatra amin'izany tsy tenenina tsony Andriamanitra manafy ty zanako ty inona reno toko hoe ny andro anefa ty efa misasakalina atao trano tsy vola tsy fanafody akory zao ve atokana ho any amin'ny hopitaly rery sady amin'izay ny hopitaly lavitra be lahalina ty marina wakangalo avy sotrondroko ranom-boafotsy mafana izy eo izany zanako izany tiany ianao sotro ny dite anao sotro izahy tena mangotragotraka ange izany jereo raha tsy mipatrapatraka ny atsembony avelao izy mba azo tory vo mandeha ka manembo ny vetivety idiko ny trano fa tsy tsoviko ny jiro tsy ho jereko fotsiny amin'izao ianao ka so sanatria mivadika ho zavatra aveto Andriamanitra ampio zahay tena azo tory lasa vetivety aloha maizana be izany so ihany fa mifanakaiky ny trano maizony zay andeha tonga vony vony iza zany mampiombona ty sasakalina izany vony aloha tanilaka fa izy zao azafady zanahina ihany rery vony voay aky azafady iza
Na ina aho a? Oay, ndrasy fa tonga ahy e. Na ina marina fa misy inona indray ary. Tena na ina mihitsy zao a? Tena za re ty ry vony ô. Na ina? Fa ahoana? Mandrosoa aloha fa alina be ndry dia natahotrako. Fa misy inona ary na ina? Ampy efa alim-be? Azafady indrindra ki fa manakotaba-ndry amin'ny andro aloatra izao ny tenako. Fa misy inona e? Manavo be ho aby ilay izy. So mba misy fanafody azo hamonjena azy akia aty amindry na paracetamol ihany azy. Sa inona no mety atao vonjimaika? Tsy hitako akiko. Inona no azontsika atao amin'izao alina izao? Ndry irery ve no nakaty? Ay, vony koa ka isa raha no tsoka io e. Ndrasa aloha jereko raha mbola misy fanafody ao. Na tsasany azy akia dia efa mety a. Ay, ndrasa aloha fa tokony mbola izy tafajanona ihany eo fa ndrasa hoe io e fa misy kosa. Ay, saotra n'Andriamanitra akiko. Misaotra kiry vony a. Ay, tsy fisaorana kiva tsy zavatra kely koa. Mba misy atao vonjimaika aloha reto e. Izay ihany aloha fa andeha hamonjy ny zazakely a. Miala tsiny indrindra na nakotaba. Ndry irery ve ny atokana hiverina amin'izao alina izao? Ka atao ahoana e. Ny zazakely irery raha nidiko aman-tranoko. Andao hiaraka sika roka. Andao sika. Maraina miverina mody. Ndraiky marina. Miala tsiny indrindra fa sahady na nakotaba-ndry tamin'ny torimaso any mbola nanome fahasahirana an'andrindray. Tsy mampanino izany e. Izany nge mahampinamana ary na iny e. Ny ankizy koa iaraha-manana. Andao amin'izay sika naingaka. Dia nanao ahoana kiny zazakely ry na ina? Avy tany amin'ny Masera mihitsy aho izao nitondra azy. Nahazo tsindrona sy fanafody ankizy a. Misaotra betsaka kiry vony io indray indrisy ilay fisaorana. Tsy ahavalon'ny soa vitanao aminay mihitsy a. Ao ny lanitra malaza toy an'ireny. Tsisy tokony hisaorandria kiny amin'izany fa amin'ny fotoana sarotra ohatr'ireny indrindra nge ny famonjena e. Ny zaza mirariana mba ho salama tsara. Na niavako aza kivy avita ohatr'ireny. Aza miteny an'izany kosa indry fa hafa ny vitan'ny havana, hafa ny vitan'ny namana. Eny marina ny indray aloha. Manangy samihafa ireo. Toy ny sakamalaho sy avozo ihany ka samy manana ny hanitra ho azy. Ny havana ki havana ihany. Namana koa tsy foy raha teo. Samy ilain'ny fiarahamonina avokoa ireo ka tsy azo atao akanto. Ody nareo aty e. Mandrosoa kia. Otry, fa naninona indray akindry na ina, maninona fana. Marary ary vony a. So hitan'reto mpandriny eto izao akiza. Fa marary ahoana indray? Manakotsako daholo aky mivanitolako rehetra. Ambonin'izany indray ny endohako mitefitefika marary. Tsy hitako tsony kia. Izay tsy miatra amiko ny maneniny ty. Sakina fitsapana tokoa izao na fara tsy mbitana. Ny tena mampanahavo tsy ny tetezanako kely ty. Izy io raha sanatria misy fiovan'ny aretiko atso atsy. Io lasa ratsy. Zay indray nendry. Aza dia mandefa eritreridrasy toy izany rio ah. Zay asalama ny ilofosy hatrany. Aza be tebiteby sy mandrera-saina amin'ny tsisy antony ohatran'izao. Ka tena very hevitra mihitsy any. Izao ary kia. Iny misy vola dia makany amin'ny dokotera fa aza mandrimandry manana aretina. Ny zazakely avelao any amiko fa rehefa tafaveriny ndry makasy any amiko. Tsaboy retsy ny tena fa aza mitakoko fotsiny ohatran'io miarena. Atanjao ny saina. Misaotra betsaka kiry vony a. Angamba raha tsy nisy anao ny namako ary vony a. Senanjoa. Toy ny reta-po amiko mihitsy ny verako amin'ny vony. Eny nefa mbola verimberiko amin'ny foana. Ny havana izay atakatahana.
za mety andao ihany namana tsinona fa ny havanao kosa havanao mandrakizay. Trisy mantsy rofony raha mba fantatro manko foteo ny raha vaviko mantsy lasa kelikely izy dia tonga vony. Dia ahoana hono? Naleko azy izy tsy niditra ny tokony ambaravarako akory rofony mariny moa verindry fa tsy latsalatsa sy fanesona no nataony ateo. Tsy nampoziko izy raha vaviko navita tinindana sy mana fitohina tamiko ohatr'ireny. Aie, everiny angamba fa hiladilady sy hanahirana azy izay mianaka. na izany aza teny kavana ny azy ka aza atao ampona hankahalana azy ny tsy tokony nataony dia ny manenjy dresy. Ka izany mihitsy angamba nanina sy makarary ny foko e. Manenjy dresy be loatra ry zareo. Ekeko angefa solafa ka e. Nefa tafa ohatra loatra ny fanenjehany zareo aho. Amin'izay mivazavaza manatitra kabary ety an-tranoko aty. Izy ange tsy nisahirana taminay mianaka na dia kely akory azy e. Eny e, na misy azy izany raisoa anatra. Indraindray manko mety mahasoa ihany ny latsakavana. Tokony nananatra-pahendreny izy fa tsy nanakora ohatr'ireny. Varindresaka eto sika roa fa ndeha aloha makany amin'ny dokotera ka. Mandrosoa? Manahoana kindry izany? Dry, orina ina? Fa ahoana ihany e, nisy inona ndray? Inona foana ty ranomaso arosaka ao lavy ty? Mba eritrereto ihany fa tsy mety ange izao ataondry izao e. Jereo le zaza. Toninona ny anjohan'io zanakindrio raha misy mahazo andry mba mangina ke aoka izay mariny. Maizina amiko akiny tany aman-danitra ry fony. Fa inona indray? Sento lava, sento ranomasy tsisy farany. Mangidy mahazo ary fony. Mangidy. Raha afaka nandositra ary lasa nitsoaka tany lavitra tany mihitsy. Fa dia inona loatra nefa e? Tonga teo ndraiky ny anadahako le anadahako izay mba nantenaiko amborahako ny adi-tsaiko sy ny mahazo aho. Naninona teo? Aninona moa e? Vao makena nampitrotraka mafilony miseho be saina tia namana maditra miseho mahavita tena sisa sy ny sisa. Tsy malalamba amin'ny fona akory iny akia. Sahono aky. Sao dia noho izaho namandry fototro izao. Tsioka aloha mitsaka kely, sao dia mba izay ny ampilamina amin'ny fiainana. Kosa ry vony izany velively. Fa inona ihany? Alaolany tsy te hisahirana ny endry zareo e. Hany ka korofoniny daholo izao atsanga tsy hamanorana rehetra izao. Ara ilozandry moa izahay. Izy andray mba ho namako soa hafa korofony. Mba lalina kosa ny anadahandry izany. Sa mandatsana bavy. Zany ny toetrany. Samy manana ny toe-pony tokoa na dia samy mpiray-tam-po izao aza nefa na izany aza manana herin-tsaina. Maherezatra any akia. Mampalahelo akia. Nefa ataoko ahoana moa e. Zakaiko eny ihany. Mbola hiratra ihany ny fiainako any aoriana any. Io koa mantsy avy amin'ilay efa voalazako tamin'ny vono hoe raha vao maty ny dadanay dia izany nalain'ny anabavy ny dada. Ary le nitaiza mihitsy ny veriko fa reniko niteraka. Kanjo maty indray ny nitaiza. Hany ka na ny fonindreo aza tsy nafana tamiko loatra e. Izany angamba ny tena anton'izao fijaliako izao. Toy ny kambotsy tsy manataminga ky ny fiheverako ny tenako ry vony. Asa mihitsy izay afarako ty. Raha tsy vitana angamba. Tsy misy natao raha tsy vitana velively fa ny sedram-piainana ny samy manana ny azy. Matikian'Andriamanitra kely.
Ka inona ke mivavorona ina? Zao akia. Mahafinaritra ery mahita andrimy tsiky sy miramira. Ay, efa mba miezaka kia malifaly ny fiainako a. Marina tokoa ny tenin'ny vony. Raha mbola tsy nanao ratsy a, dia tsy maintsy mahita lalana mazava ary fitahiana avy amin'Andriamanitra. Izany angeo e. Vony a, tafiditra hiasa kia. Izany. Ahoana hoe ry na Izany kia. tafiditra hiasa hoe? Ie, le madama fantatra izay mba handray hiasa amin'ny orinasa izany. Asalona ho tafiditra indray na ahoana e? Fade kiako. Sotra kia. Ajory hatrany ny fanantenana ary na ina. Ary minofa fahasoavana lehibe izany. Ary efa mirary sy maniry ny soa rehetra ho andry e. Dia miarahaba andry sahady ihany koa. Misaotra sahady kia ary vony a. Sendra misy toerana banga mantsy ny ao amin'ilay orinasa ka izay no avoray ahy. Izay angamba voahiratra kia fiainana mianaka e. Dia manao ahoana kia izao asa ary na ina? Na dia mbola manavao aza aloha dia tsapako finaritra ery ny saiko hoe mahavitrika ery ny herim-poko. Atao sotro ranona koa kia. Izay kely azo no andrandraina. Sady aleo koa mila kely tsy izay mandro fotsy. Marina kiny indry. Sahoana ndray Izany angeo a. Tsy azoko atao kia miavinasa. Soa ihany aza fa mba voaraisoa matsara ny tenako. Marina mihitsy izany sady taniny azy fa sarotra amin'ny Loza tsopatra sy mpisotasota tokoa ny fiainako ry vony a. Misahady anoano misoko manao lava tanan'akanjo mba hanesorana. Tsy aleo vao ny havany omena ny toerana misy ayotra izay za. Sahady ve Izany kia. Izany ny tena toe-tsaina tia tena sy be felonana. Mihevitra ny sasany ho tsinitsinina mihitsy. Samy tsy manana ange kia matoa miasa e. Tsy hitako mihitsy izay tokony hifanaovana an-kasomparana ohatr'izany. Samy mihoatra miala amin'ny fahantrana ka tsy tokony hifampisopatra ohatr'izany mihitsy. Tena verevitra mihitsy kia ao anatrehan'ny fiainako a. Tao manisy sahoana avokoa izay aleako rehetra. Oza ange kia nahazo ahy. Mpiara-misy aminay izany. Fandrian'izy ireo. Sefosefo valana fa avy hatrany dia niterona. Izy indray aloha efa tsinjotsinjoka ihany raha vao niditra ny asa tao ahy. Tao ireo mody mikokoaka. Tao koa ireo mody manao hoe valaka maneso. Tao ireo manao fijery mivandravandra. Izany rehetrarehetra izany. Tao mihitsy ny aza nandatsy any akiara asa amiko hoe hipetraka eo akaikoko. Kanjo moa dia mibaribary izao mifankalana ahy. Be no vitsy moa kia ny tena ka dia naleo mangina. Ny tena koa moa mbola vahiny raha teo e. Lalina izany. Toe-tsaina maharikoriko mihitsy izany. Mahatsiravina ho aho. Faroviana ihany vao mba mirapiratra ny toe-tsaina e. Izany no toe-tsaina sasany tsy amin'ny antony. Tsy azoko mihitsy. Nahoana nefa raha samy manao ny asany ampahendrena fa tsy fampietran-ketraka ohatr'izany e. Mpiasa ny asa amin'ny orinasa toa ireny ve dia mbola ahitana manao toe-tsaina loha ohatr'izany ihany. Izany fa hono koa. Vazivazy ihany ny aty. Sao kosa mba fitsiriritandry zalahandry no mahatonga an'izany. Ny toetra toy izany no tena maharikoriko ahy. Fa ny vehivavy rehefa miasa dia tsy maintsy hatraketrany. Ny vehivavy raha miasa izany dia tsy maintsy ho sakaizany sefosefo na ny toy izany foana e. Izao akirina ina. Rehefa tafahoatra dia torio any amin'ny lehibe anareo any e. Na any amin'ilay madama nandray andry. Ka ilay madama niaraka tamiko ange kitsy io fa lasa ny andao e. Ny fahafantarako azy aloha dia tena misy hevitra maramara mihitsy aho e. Ohatra hoe ahoana? Mitovitovy amin'ny vazindreo teo ka. Heveriny fa ho azy ny areborebo sy ampitahorina moa raha tsy anaiky azy. Ka izany indrindra angeo e. Vazivazy ihany mitondrako azy nefa mety ho tena zavatra. Izay mihitsy manko.
Aza dia masiaka loatra indrindra na ina fa tsy fantatra nge izay ho anjary. Tenena izany azy. Leo an'izany fitiavana izany a. Leo fitiavana ary vony a. Andray. Ny ilofosako mafy toy izao a dia izay mba halehibe an'iny zanako iny. Kely izy sisa iny dia efa afaka ifanampy izay mianaka. Fa raha izay hoe anambady izany leo ary izy. Fa ahoana kosa kia? Topoky ny safisika mampandredrisa ary vony a. Efa navaliko eo lahy momba an'iny. Tambotambon-dehilahy, mandramaty, aina ny fety, lamba an'akoho e, tianao tanteraka e. Fitiavana daholo izany. Tsy mena mivadika toy ny andro ririnina e. Iny izy fa misakambona olo-kafa sy midolo eo masonao, tsy tahotra tsenatra akory. Izany no ilazako amindreo hoe leo aho. Aza dia manao safy be mantsina kosa indry e. Olona iray ve tsy vanona dia ny sasany no voahosotra azy. Ka ao anatin'ireo sasan'ireo angely iray tsy manjary e. Aleoko aky mangina. Mandrosoa kiry vony a. Mandrosoa dia mipetrapetra aloha aky a. Inona ky vaovao? Mahatsiravina indray ky vaovao a. Fa ahoana indray? Tsy mba mahatsikaiky intsony fa maharikoriko. Everindrio fa tsy nivadika ho zava-doza moa le alonalina tao ampiasanana iny. Fa ahoana? Vao maika aky ny hita tao trano sima misioka. Tsy azoko tsony mihitsy. Mampalahelo andry mariny. Fa nendrikendrihana aky a. Misy fitaovam-piasana tsy hita tao. Moa tsy avy hatrany dia izany vao endrikendrika. Hoe nangalatra ve? Ie, hatrizay hony a, tsy nisy zavatra very toy izao fa no tonga hony aky a dia be hono ny fitaovana tsy hita. Ary ny tena loza ngeky dia misy mihitsy samijoro manondro aho hoe hitan-tsotro izao hony a nandray an'ilay fitaovany. Dia rafitra teo aloha ny fifamaliana. Za kosa aloha tsy nilefitra mihitsy. Na ina, alaniny mihitsy ny saindry. Asa sen-doatra be loatra dia manana fahatoniana. Vao maika mantsy ahazo vahana sy faly ireo mankahala indrira mampiseho fihetsika hafahafa eo indry. Ny anorosory indry mihitsy ny tena tetiny. Ary oka koa izay ny mifamaly be amin'izy ireo. Ho dia tsy misy izany rehetrarehetra izany. Efa nalahatra hitafaisana mihitsy angamba ky ny fiainako a. Naiza le dia tsy misy afa-tsy haizo-pito foana. Tsiry na ina. Tsy misy natokana hijaly sy natao hianjadiam-pahoriana fa ny fitsapana ny samihafa. Tsy maintsy misy ny fitsapana. Matokehan'Andriamanitra fa tsy maintsy mbola ho avy ny mahafinaritra. Loza raiky, loza roa, loza telo a. Mahatsirafina ngeky ny toe-javatra ny sy atao ampiasananay omaly. Fa inona marina ny dikan'izany na ina? Mangoraka indrity mihitsy aho. Ty endriko indry raha tsy efa mivalo arika ery. Fa misy inona indray? Ka ny talesy ny vady mantsy miara-miasa dia mifanaritaka tao izy mivady. Dia inona ny idirandry amin'izany? Za indray ngeky io ny tanisa amin'ny vadiny fa hoe misakaiza amin'ny ramatokely sekretera izy. Iza? Ny tale aky a. Izany hono a. Roa mitrotreniny ireny izy. Avy hatrany dia izany ho vazavazany. Mioraka sy faly ery ireo tsy faly amiko. Na avo izany io sy ny sasany. Tsara ho azy koa izany io sy ny sasany. Roa ihany io ny mpandroby etsekilany. Fa saviritaka aky ny lohako. Marina. Fa nataondry tokoa ve izany nefa sa tsy nataondry? Endrikendrika sy fankahalana fotsiny aky izany a. Tsy fantatro akory azy izay momba an'izany. Tsy aky amin'ny fialahan'ny tale aho. Tena asa andeha mony tsotro izao izany. Dia tsy mba nanazava akory ve ndry? Karery vony a. Angaha nisy nazahoako ny teny sy nanazava akory. Tatatata. Orakoraka tsy mifandenesanao a. Izany indray aza ny tena terakovitra sy raiki tahotra. Ny ranomasoko amin'io mipatrapatraka. Hatramin'ny dirako ny asa tao ve vao nisy toe-javatra ohatr'izao. Afa-tsy ny zavatra very. Dia tsy mba nanadiady na nanontany andry akory ve izy fa avy hatrany dia niaino vavan'olona. Tsy nisy an'izany tsony aky a. Mbola mitebitebika izany ny fokovony a. Asa indray izay zavatra hitranga raha-pitso. Inona moa no tokony hampitebiteby andry amin'izany?
Rehefa madio ny eritreritry indry, aza mivarahotsana amin'izany akia. Raha vao mikasy tanana indry kosa, tonga dia torio, aza melana. Anampy indry aho. Dia nanao ahoana kiny toe-javatra tany am-piasana anareo? Tsy misy resaka aloha tany fa dia samy mihaino ahy. Mangingina. Fa izao tena mampitoloko ahy samy rehereto e. Ino ohatran'ny mitomany mihitsy ny fahitako andry. Fa misy inona? Aza tsiny aloha raha manontany foana fa hitako tena maloka dia maloka mihitsy ny endriko indry. Efa halan'ny olona sy ny totombitana mihitsy aky ary vonya. Fa ahoana aky? Maty angina iny. Maty ny reniko ry vonya. Ahoana hery na ina? Maty neno Maty ve mamanareo? Matoviana aky? Efa oray volana izay nahafatesa. Tsisy nampandrea akory aky zareo Izany moa amindriny mba ahoana? Izany ve ny tena hoe mpamosavy? Za zao ny hevitra hoe voamalina. Alahelo akindrika. Tsy mety mihitsy kosa ny nataon'ny havandry. Renika ambanana ve ny maty dia tsy nilazany indry? Mba fantatry indry moa ny dikan'izany. Amin'izay izy rehetra ihany no mizarazara ny fananana rehetra. Satria izaho ilay mavomavo sy tsy niaran-tezaina tamin'izy rehetra dia tsy mba mahazo mikasikasika. Taoko ahoana moa rehefa tsy mahazo mandova? Tsy maninona izy. Tsy te hitaraina sy tsy te himenimena intsony aky vonya. Nefa ndriny efa namako nanankinako ny foko. Ndriny mba fizarako an'izay manjo ahy eto. Jereo ndre nomena taratasy atsy noho ny asako tsony. Raha avy nandray ny karamako iny tonga dia nomena io taratasy io. Zindry kona kepoka mihitsy aky saika safitra lohandro zareo aky. Ahoana tsara hoe zaniko. Hoe mba vakiako ty taratasy io azondry vakiana mihitsy io. Andrikako nao. Zaho aky andrasy ihany aloha tonga le madamana napiditra indriny asa tao sao dia mba mahita vahaolana ihany izy. Eny mety tokoa angaha izay. Mahaizina tamiko ny tany aman-danitra ary vonya. Dinina tsony moa izany no any antenaiko. Maneno sahona avokoa izay aleako rehetra. Teo mba falifaly ery ny tenako. Kanto izao indray dia zao no mitranga. Manjaka kiny mpisotasota sy mipitraketraka. Tena mandresy ny felonana mariny. Raha hitraketraka sy fankahalana ary fiahalonana nge ny reharehana amin'ity tany ity. Tsy makatsy. Marina fa mety mandresy toy izao ihany izy androany fa nitodin'izany ny tsy ho laitrany. Misy kinakirina ina. Andriamanitra tsy andriny ahy fa andraso eo ihany. Mba ho aizatsony moa ilay asambany voahana maraina sy hariva efa nisiparany todo ozy. Fofotra manjery eto indray aloko. Mety dia mety ny indry. Ny vehivavy mihoatra tsy mitonana apoana afaka manita-tsaina an'izay mety hahasohatra any. Ny vehivavy tia fandrosoana tsy kivikivy foana fa manana herin-tsaina sy be herim-po Nefa kosa ianao no tena tolorako fankasitrahana be dia be. Satria noho ny fankaherezanao ahatrany ny tena hery tato anatiko. Mibetsaka no saika trotraka. Nefa nitaonanao tamin'ny fanampiana sy ny torohevitra. Misaotra kely vonya. Namako tena namako indry. Nefa koa angamba ny toatsika izao mety antsony sasany hoe miray tsikombakomba. Miray teti-dratsy sy ny sisa sy ny sisa. Ny ratsy saina mantsy toy ny lolo-paty. Mba mahalasa saina andray aky izy ny toetra andry izandry na ina. Sanjo. Dia vatra andriny na andro fotsy tsy nihinan-kanina tato alina. Manomboka mihafahafa amiko indry. Io akarery vonya. Naninona izao raha tany amiko ka? Tsy izany angeky fa tratrariva loatra izay mianaka ny orana moa efa nilatsaka. Za koa somary domelombelona be izay.
dia lasa mipangaro-paosy indray ilay vola kely azo tany an-tsena. Andray? Izaho moa sady ny tantana no sady miloloha entana kanjo hay no araroto mipangaro-paosy. Tena tsy vanina mihitsy aky ireny mipangaro-paosy ireny. Tao mirongatra indray manko izao ry zalahy ireny. Tsy mifidy an'izay asiana intsony fa dia mampiatra ny abibiana. Tsisy fohantra sy mangoraka intsony. Atao ahoana fa angamba andron'ny matanjaka sy ny jilamboto aho izao. Aiza koa keny misy hoe andron'ny matanjaka sy ny jilamboto ah. Ka tsy ho potika amin'ny fiarahamonina. Isy zavatra vanina sy azo antoka ve raha avelan-jaka ny olon-dratsy, mpandroba, mpangalatra, mpangaro-paosy, mpamono olona sy ny sisa sy ny sisa. Ka inona raha ny azon-dry atao e? Izaho izao very ny fananako, very ve mba hanananako. Afaka anao inona moa e? Aniriko mangina. Hita ny tompony andraikitra foana kiny atao ah. Ary efa manao arak'izay azony atao ry zareo. Eny koa aza fa toa hoe nisy jiolahy maromaro voasambotry ny mpitandro filaminana. Raha tahaka aloha tiako mihitsy ny toreny opération ditry ireny e. Ary tokony atao matetitetika mihitsy. Milaza an'izany ano Andry, fa tiky misy vaovao ah. Ahoana ke? Henoko hoe voasambotra hono ireo mpiasa vitsivitsy tamin'ilay orinasa anesako. Fa mitebiteby ingiary vony. Io indray indry. Ataondry mampitebiteby indry daholo izay mitranga rehetra. Ka manany aho sao dia tondrotondron'ireo voasambotra ireo e. Tsy mitombina k'izany izany ah. Isan'ny voasambotra koa mantsy ilay Gaspard. Izany? Gaspard io ilay tena tsy tia maizina atao. Asa? Mety ho vita mihitsy aky manendrikendrika any amin'ny komisera noho ny tsy fifaliany tamiko ah. Fa sao dia mba sipandry io Gaspard io? Ataoko inona koa? Na nenenako mihitsy aky ny asa atao amin'ny orinasa io ah. Ay moa ka beky maizimaizina atao. Tena tsy mandry aky ny saiko ah. Fa angaha izy tiry na ina azo tondrotondrona fahatany ah. Izay nanao eloka ihany ny meloka. Fa tsy ianao izay efa voaroaka sy ny roahana tsy amin'ny antony indray mbola voaroroy amin'izany. Tonga ty aminao indray ary vony ah. Mandrosoa aloha e, ny arahaba tsy vita akory. Finna indray ty mahadodina indry. Hay azafady aky ah. Manahoana ary aloha indry. Manahoana aky? Tsy izany aky fa tia misy taratasy fiantsoana ho tonga any amin'ny komisera. Angamba tokoa aky ny tondrotondron'ilay tsy vanina tany ah. Moa aleon'ny lainga tsara lahatra ireny ah. Fa ahoana tokoa ary. Fiantsoana ahoana ty? Ioko. Ary tsisy filazana hoe momba n'inona. Dia ho sahandry zareo tokoa ve ny tontonona ny anarandry ihany? Gaga indray. Izaky ny mahalala. Tsy mba tiako mihitsy ny tony fiantsotsoana ho any amin'ny komisariato ony. Salamy hoe nanao elokiny ery ny teny. Taony fotsiny aky ah. Aleo andrasany io fotoana io dia hitantsika eo ny tena antony. Andraso hoe? Androany angeky io e. Andrekako hoe ay ve tena androany e. Ay sy aza mitaitaina ambony ihany indry e. Ndao aloha isakafo sika. Tsy ahina kanina aky ah. Mangidy be ny vavako. Findry ve maninona e. Mahireza. Manireza aky fa za aky tsy maintsy hiaraka amindry hoany ah. Ay, matahotra. Hiaraka amiko indry. Eno ah, hiaraka amindry ah. Tsy fantatra angeka izy zavatra hitrangany. Io aloha zanako rovony ankeniko amindry ah. Mbola tsy tena vorosaina loatra mantsy izy io. Io indray na ina. Ina ary ty tenindry ty. Adala ve indry e. Tsisy mampitaitaina ho ahy io. Matahotra ho ahy e. Etsy aloha misotro rano. Eo am-pandrakisana aky no ahitana ny atiny ah. Minoa fa ny marina tsy mba maty. Ay, tena nahatsikaiky akika. Mahatsikaiky anao mihitsy aky ry volo le tena tsy nahaposiko mariny. Vadika tampoka andrasa. Tena vadika aky. Tsika sindriko gina tsy nahatenatra n'ilay sanganiana be reny ery. Eto tokoa aloha kiroako soara-paiko indria. Ay, moka fahasoavany ty izy. Fa hono ahy e. Fa nanao ahoana marina moa tena fandehan'ny resaka reo tao anefitra tao.
Za mantsy nijanona tao anefitrinany sady efa diboka faliana koa ka tsy nahare an'izay fivoasangiako amin'ny serazy teo intsony. Ka zao e. Zao no ankoatran'ireo hitako very izay hita soamantsara dia tafaverina amin'ny asako indray nanazava tsotsotra tamiko ny komisera fa toe-javatra niseho teo amin'ilay orinasa hony dia voasambotra avokoa aloha ilay jolambirao mpangalatra ireo mpiray-teti-dratsy ihany koa. Tratehaka teo ampanaovana ny asa ratsy ny angeka izy dimlahy ka tsy afankofoka dia izao voatany eny am-pony izao Tsara ho azy. Izany ny elehany rehefa te hanakarena tampoka e. Hono eky zarery kay mivoaroaka fa efa nisy afakoa ny teo anolohako Zany ka naovandry zala-toeraty zako ohatran'ireny izay mpiasa vaovao miditra ao so mahita ny asa ratsy nisy ireo. Isan'izany angeka ilay tale sy Gaspard ireny ny tena londohany tao. Zany angeo ahy rehefa ela nitoratorana tsy maintsy mavoa masonangatra mihitsy. Izay ilay hoe valinady tsy natao. Na mahita an'izao vehivavy tsy tanana andrangotra tsy tongotra hitsipaka toy izao ve ho zakazakaina ny todin'izany. Eno aky fa mijinja an'izay nafafiny tokoa akia. Izay ange efa nilazako tamindry hoe Andriamanitra tsy andriny ny any fa andraso ihany. Tsy maintsy misy valiny raha tsy atao ry aniny ity na ho ela na ho aingana. Fa izao fotsiny ihany mangina, mandrasa, mahareta mba anjara indray izao ny mizaka mafy sy misotro ny mafaitra. Aiza moa kino velona ireny orinasa ireny. Mpangalatra mampiasa sasasasany ao any ka tsy ela dia fahita ilay orinasa. Io koa angeka tokony mba ho mailimaily ihany ny tompon'ny orinasa Ny mpangalatra nga kely lalana tsy maintsy mahita entina foana izy. Marina aloha fa tsy ny mpiasa rehetra akory dia mpangalatra avokoa. Misy ny mpiasa tena mahafatra-po mihitsy. Na angamba koa mety hoe barana n'ilay orinasa dia manara-polo karla. Matoa aloha trateka toy izany zalahy dia fa tsinjotsinjo ny tompon'ny orinasa ihany angamba e. Reningetriko ireny angeka maranitra mody ohatrany tsy taitra izy nefa rehefa mirava ny mpiasa tonga ao amin'ny orinasany ihany izy mijery ny tsirairay an'izay fandehan'ny asa ao. Everindry zaraha angamba fa hoe sondro tory izy ireny amin'ny alina ireny nefa re indrindra izy ny tsy matory andro aman'alina. Vokatra izany dia izao ndray sipotsiny ry zareo mpangalatra saika nararoatra hatrambanga amin'ny alina kanjo teany raisina. Fa hono akirina iny mba nakaiza ho any zanak'indrita ho efa ela be mihitsy tsy hitako izay ve kitsy efa amapolo taonany. Tokoa moa tsy voalazako andry sa za koa moa verivery saina be ihany. Bileza angeka nahita asy. Ny asa? Ay ve? Vony koa efa zaza be iny eky tady asa izy tato ato izay mba hanampy amin'izay hono eky izy mahafinaritra kosa aky izany. Endreky ny zanak'indry iny. Indry fa liana moa ny asa tato an-trano tato tsy haiko tsony ny ilazana azy na andihy nitsinjaka eran'ny-trano izany fa liana marina ny azoko. Vao afaka maly ange izany nefa maly ihany ry zareo dia fa lasa nytoly azo nentin'ilay lehibeany ihany fa misy asa ataondry zareo hony ihany. Mangingina rery ato indray kiza ka tao ahoana avela ho izy asa fa sarotra ny tady asa amin'izao fotoana izao. Marina aloha izay na nambintana azy izy tonga dia nahita asako fa izao amin'ny mahagaga rery ato ry vony tonga tato amiko angeka ny avako maly. Fa ahoana ke tena gaga aloha taitra nahitandry zareo ary tena tafateny mihitsy azy hoe mbasambasamby izany. Fa nisy inona indray? Neveriko hoe nandraho anazy zareo ny tonga taty hoe hitabataba indray kanjo aky zava-dehibe ny antondihany teto vaovao tsara zany. Andravina fivanana hono dia ny fona ny baboka ny aiky ny tsy nety rehetra nataony ry zareo dia natahako moa latsatra ny maso ny tomany mihitsy. Ilay zandriko vavy kosa dia nandoalika nangata-pamelana tamiko fa everiny fa tsy ankona fotsiny nga za teto. Tena mahafinaritra aky izany koa.
Raha azo lazaina dia fahagagana tsotra izao. Izany mihitsy hoa. Dia ara-baina kirina ina fa izany no tena zava-dehibe a. Inona moa koa izany hoe piraita-po tsy mifankahazo, tsy mifankatia, mampalahelo sy mahamenatra. Sady tsy mety na oviana na oviana e. Na aina nitry teny ireo piraita-po amindry sady na aina andinika sy ny eritreritra ka nahatsapa ny adsony. Tsy misy ohatry mifankatia sy mifandefitra angeki. Eno aky. Tsy misy tsy diso raha mbola eto an-tany fa izay mahay mifamena no tena sambatra indrindra. Angaky vitan'izany ihany a. Fa inona koa ki? Nateriny teto daholo ny anjara alova amin'ny fanandifo tokony ho ahy. Izany. Ao ny kavina volamena, ny rojo volamena neny, ny volanam-pina. Za indray aza kiny saikatsaikatra nandray an'izany rehetra izany a. Any ka latsa-dranomaso a. Toy na mafomofoko nahita ny fihetsika naseho andry zareo piraita-po tamiko hoe. Ny saoran'Andriamanitra kifa no hazavaina izany ny foa mampanahy ny havandry. Eno a. Mino fa tena misy tokoa ny valim-bavaka sy ny fahasoavana. Tena mino sy miaiky an'izany mihitsy akia. Eo anaty an'izao fiovanjavatra isan-karazany tsy napoziko izao. Mino fa tena misy tokoa ny herin'ny fitahian'Andriamanitra. Hafakely indray izany atao amin'ny ato izany ry na ina? Aiza moa dia hoe hafakely. Ny teo ihany aky no amboamboarina. Tsy misy zavatra miova izany eo. Marina raha tsy toa sarisary paradisa kely iry. Ary toa feno an'ireto haingo vita malagasy reto atao amin'ry. Ino ry koa? Afaka omaly ateto tsy nahita an'iretoko. Androany nefa izao dia feno zava-mahafinaritra. Itsy izany aky fa tonga ny ekiblizy. Izany. Iny dia izy no mitondra an'ireo haingo isan-karazan'ireo. Tsara. Andrasikely ange. Reto aky ry vony a. Reny mba misy haingo vitsivitsy atoloko andry. Reto. Anavy reto. Reto koa sary sikotra. Dia reto vangovango vita amin'ny volafotsy. Efa natoka amin'ny blezy ho andry mihitsy ange ireny e. Tena mahafinaritra kely reto zavatra omendry aretoko. Be. Dia ireo nge ty anankiray ty. Tena mahafinaritra be. Tena kanto. Ary tena misy mahay asa tanana aky ny malagasy a. Tena tsy resy tondro maso amin'ny any ivelany misy. Misaotra betsaka kirina ina. Misaotra betsaka amin'ny blaze koa. Eno aky a. Fa tsara bidy tsy mahafinaritra reto ny nena ireo mianakary. Mitondra fahasoavana aky a. Fa zao ary vony a. Miasa indray aky ny saiko a. Fa ahoana? Misy inona indray? Gagabe aky a raha niresaka tamiko ny zanako fa hanambady angiko hono izy. Andre kiaka. Tena ry an'izany a. Ahoana hoe ki? Izany a. Hanambady ho ny blazy. Dia atao ahoana indray aky izany a. Vaovao lehibe hafa indray koa izany. Dia iza hono ny zazavavy ka saina alaina ho vady? Dia tsy mbola fantatro mihitsy aloha e. Mbola tsy nahita maso an'izany koa. Araka ny teny mantsy dia hoe mbola asehony antsika roa e. Dia efa entiny eto dia eto izany tsika amin'ny rahavavy manatrika eto. Ka ahoana kiry vony no fahitandrian'ilay zazavavy? Iny izy ilay nentin'ny blazy teto iny. Raha ny fidiriko azy aloha dia mitovitovy ihany ny toetran'izy roa e. Tsy dia be teny loatra, tsotsotra, malemilemy paika. Eo amin'ny bika aman'endriny indray dia mahafatifaty. Maso, bikana tsara. Raha jerena amin'ny lahatra izy roa dia tena miendrika mpivady tsotro izao. Blazy koa angerina ina ka tovolahy e. Okanga raha tsika vavaka izy roa raha ho anjaran'izy roa tokoa ny vady. Izay dia izay tokoa aky a. Ny fanambadiana manko anjara sy lahatra. Fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra. Ka raha anjarany dia mba ho tanteraka soa tsara e. Izay mihitsy aky a. Fa iza tokoa moa ty anarany teo? Bako. Asaka izy ho fandehany a. Dia ankinina amin'Andriamanitra araka ny tenindry e. Somary mampanahy kely ahy mantsy dia inona indray? Sao dia mba irony tovovavy ankahala rafozany roa izy iny. Izaho mantsy efa mararirary fo ihany ka
tsy ho tantoko ny famalivaly sy fanjihitra lava eny. Zahay sahady Indry. Aza alefa ny amin'izany ho any Indry. Lafin-javatra tsara trano no eritrereto. Raha ny fahitako azy aloha toa mba tia sy manaja anao izy sady mahalala fomba. Ary angambaka efa mifankatia efa elaela mihitsy izy roa ireny. Matoa tsy mifampihafahafa mihitsy ohatr'ireny. Tsy mba takan'ireny vao mifankatia ireny. Fa tena mifankatia izany. Raha ny hevitro aloha dia atonony tsara ny anambadiany Blaise amin'izay. Hitako efa matomato-tsaina izy. Izy agneka be antahanta loatra. Izy tsy atao olana k'izany izany tsy antahanta mibako ve izy. Eny mety akiny andehananay mianaka any amin'ireo anadahako any raha hiresaka momba an'ilay fikasan'ny Blaise anambady izao. Tena mety marina k'izany koa. Ny fihavananareo raha teo efa niravina ka tsy tokony hafenina azy izany. Fa hono tokoa aky. Ahoana aky? Araka mba hevitry Blaise. Tokotokony roviana ny kasainy hanaovana ny raharahana roa. Araka ny dinidinika efa fanaovany tamiko aloha dia hoe amin'ity taon'ity ihany dia tsy maintsy atao. Ka rehefa samy vonona kosa aloha dia tanterahana ny raharaha. Toy izay fanjohy ela loatra eny. Oe, fa iza tokoa aloha ny tena dodiny. Ira zazavavy sa i Blaise? Samy efa mahita havita rarahana ibako na Blaise. Hitandry izy roa tsy mahasaraka ireny. Izay aloha kifa ilozako kely Indry mbola etsena sy anasa lamba. Izay fa lasa aloha. Eny ary dia renao tsara ny resak'ireo anadahako sy rahavaviko. Ny torohevitra sy ny anatranatra, ny fahaiza mitondra zanak'olona izay ho vadinao, ny fahaiza mitondra tokantrano ihany koa. Araka ny efa renireno ireny dia tsy averiko intsony. Fa hono ary Blaise? Ahoana ary neny? Ny komplenao ve fa mba vonimbonina? So mantsy varimbarina any amin'ny asanao any ianao. Efa vita ka. Ny kanokanina rehetra koa nge efa voninao daholo ary neny. Ay ve, dia tsy mba nasehoanao akory moa izanyko. Ka dinidiniko e. Miala tsiny rery neny. Izay angeny lazaiko taminao teo hoe so varimbarina ianao e. Ny raso kely ary aloha alaiko e. Tena efa vonina tokoa ny zanako marina. Reto ary neny, hita ny neny reto. Ay. Ireo avokoa momba sy bako. Tiany kiraro. Ahoana? Tiany eny ve? Tsara. Tsara sy mahafinaritra e. Fa dia ahoana indray hozy izy ny enika? Reny very Blaise tsy lavo vidy be. Azoazo ihany ny vidin'ireo ka. Izy aloha lafolafo ihany e. Ka mba andro ray toa zato ho anay roa kely ange ioroneny e. Ka ianao rery izany no mividy an'ireto tany? Niaraka izay sy bako. Mbola tsy nilazaiko an'eny moa. Ninona moa? Mombamomba amin'ny bako. Efa nilazainao tamiko ihany hoe kamboty reny izy fa indray no mbola ao? Ahitoko moa. Efa manomboka matiarika ange ty Blaise ty. Ary ny hoe vavitokan'ilay lehibe ny tompon'ny orinasa izy? Ay ve? Ny momba an'izany indray no mbola tsy fantatroko. Dia andray mibako moa izany ilay orinasa esanao izao io? Izany tokoa. Ka ahoana hoy ny eny amin'izany? Dia ahoana hoy indrainy? Dia mba nakasitraka tanteraka an'izao rarahanareo izao ve izy? Dia mba mifankahazo tsara ve ianao sy ny ray mibako? Tena mifankahazo am-po tokoa izay mianaka ary neny. Efa niantso azy aho hoe... Efa niantso azy hoe dada mihitsy aza. Eny, fanajanao azy ihany izany. Hono ary neny? Ahoana izay? Lasalasa ihany ny saiko ry neny tia lala hoe mba iza ho any ny raiko. Ary aiza izy amin'izao fotoana iresantsika izao. Mbola velany ve? Sa efa maty? Fa aloha zenina re ty lazain-janako ty.
Neny tsy neny angano teniko teo sa tsy azo neny tsara ny fanontaniana napetrako e. Mba aiza ho any ny raiko ary aiza izy amin'izao fotoana iresantsika izao. Ay ve zao no izy ry Blaise tsy tako tsony izy ary tsy misy fantatro mihitsy izay misy azy. Fa ahoana nefa ary inona no mahatonga anao anontany izany? Tsy izany mantsy ry neny fa mba tia hita azy sy tia fantatra azy aho. Ianao koa ry Blaise toa mitady raharaha irana anao fotsiny. Tsy izany mantsy ry neny fa tiako sy ireko tokoa izy mba hanatrika amin'ny mariazinay. Sa tsy hakasitrahan'ny neny izany faniriako izany? Nahoana moa no tsy hakasitrahako? Saingy tsy hita izy, tsy fantatra izay misy azy. Avelao ny momba an'izany ho any. Ianao koa moa dia tosy mamofo tamandro fotsiny eto. Fa ahoana ry neny a? Izao no izy ry Blaise teraka 5 volana anao dia nilozany. Andeha asa ho any avaratrano hono izy. Ny tsy fananana moa mazaka maniraka dia lasa izy. Ary mandrakandroany izy dia tsy niverina intsony. Inona indray ara no tadiavin'ity zazy ity? Ahoana ry Blaise? Ary tsy mba misy tamingakavan'izay raiko izay ve mba fantatry ny eny? Fa iny nisy an'ilay ramatoa mivarotra legioma izay ao ampovoan-tsena n'Analakely tao izy taloha. Tsy taloha izany fa mbola fipony, mbola tsy nikorontana ny tsena re. Ary iza no anaran'ny dada? Blaise. Mitovy amin'ny anaranao ihany koa ny anarany. Ay ve? Misaotra rery neny. Ody rery neny eo. Neny aiza ianao e? Ity re afa dia efa miantsoantso mafery ianao. Dry, ary iny ny tentinao toa tsara fony ery. Aza dia mandany vola be loatra rery Blaise. Mbola betsaka angeny atrehantsika mianaka momba mariazinareo e. Ary ho aiza neny andraso aloha e. Andeha hanondrarahako aloha. Sa ahoana indray e? Aza maimaika aloha ry neny vitsy ry neny reto. Inona daholo ireo? Reto ny fitaovan'ny neny. Ireo akanjo, ny poketra, ny kirarony neny anaovany neny amin'ny mariazinay. Misaotra betsaka sombinaiko. Mahatsiaro sambatra sy diboka faliana ny foko manana anao. Ianao izay tokany haiko. Ho tahian'Andriamanitra neny mariazinareo ka ho tontosa soa tsara tsy ho azo tsampona. Misaotra rery neny Fa ahoana izao? Andray? Raha Blaise marina? Raha Blaise ve ianao tompoko? Dia nizary tokoa ty ry Nahina. Andrekako? Mistery amiko izao. Fa ahoana? Iza no atrehanao eto? Toa manofy ary Nahina. Fa taiza ianao izay ela be izay raha Blaise? Fionana mahagaga ty eto tiako. Ono fa taiza ho ahy ianao izay ela be izay. Tantara lava be izany ry Nahina. Tsy voatantara vetivety eto. Fa manahoana ianao ary manahoana koa izay Blaise kely zanako? Efa tsy kely tsony izy. Efa lehibe. Ho gaga ianao raha ilazako izao fa mariazin'ny Blaise izao atrehanay eto izao. Mariazin'ny Blaise zanako ve? Ie. Fa gagana ho azy ho zava-mitrango eto izao ry Nahina. Ka aiza izy izao tia ahita ny zanako Fa izao aloha e. Ahoana e? So mantsy sika ela be indray vao mihoana. Fa ny alohan'ny ionanareo mianaka dia tiako lazaina anao fa fantrana, fijaliana, fadiran-novana izay mianaka vao tonga amin'izao andro ho any eto izao. Ary andrasara fa tsoko amin'izay izy e. Nefa ono
Ary mba ahoana koa no nahalalànao fa hoe mariazy ny Blaise androany? Zany angeny tena mahavaka dia mahavaka tahaka izao ry na iny. Fa ahoana e? Satria mariazy ny zanako vavitokana ihany koa androany. Ay! Izany hoe samy atao mariazy androany zany izy Menada. Tena faliana rososona ny antsika menakavy. Ay kosa, oka aloha fa ty sy tamin'ity manantona antsika ity. Ay, ity ve ny zanako? Neny azafady fa manapaka ny resaka reo tompoko. Blaise voasaka iantsanao indrindra zao. Zao re anako. Tsy mbola fantatrao izy no mbola tsy hitanao koa. Manatrika ny mariazy ny zanany vavitokana eto ihany koa izy. Ity olona takaiko ity zany. Hitako moa misy mariazy faharoa ihany koa etoko dia faly mahafantatra anao tompoko. Fa zao re sao tapaka ny resaka. Ny fotoana moa mandeha ihany. Efa akaiky raha teo nidirana any am-piangonana. Blaise samy Blaise nareo. Fa ahoana? Izy ny raha Blaise rainao anaka. Ahoana hoe ry neny? Zany ho fa ahoana zany? Izy ve no raha Blaise raiko? Ianao tokoa ve no raiko tompoko? Manofy aho zany sa... Eny le roa, zany rainao. Ka tsara raha mifanoroka kely sika mianaka. Ry dada. Mitady anao atraiza ry dada akanjo. Eto tsika mianaka vo tafahoana. Faly ary dada, hitako ihany ianao ry dada. Fa taiza ianao ry dada? Tantara lava be zany anaka. Fa fitondran'Andriamanitra zao matoa eto ambaravaram-piangonana tsika mianaka no mihaona. Mariazinao androany no sady mariazy ny zanako vavitokana raha teo koa. Mahagaga zao. Diboka faliana ny foko ry dada. Indrindra amin'ity androany ity. Mahagaga ny hevitra zao satria zanako vavitokana atao mariazy eto androany, zanako lahy tokana koa no atao mariazy eto. Tafahoana eto izy Menada zanako. Fa andraso aloha, tsara raha mifankalala Simeona nareo Menada. Ity no atao hoe fihaonana be voninahitra. Eny anaka. Indreo nareo Menada. Irairay. Efa nilazalazaiko anao ihany mombamomba zany ry vero. Kanjo dia mihaona eto sika. Izy no Blaise zanako lahy tokana. Izy kosa no Veronika antsoina hoe Vero, zanako vavitokana anabavinao. Faly dia faly mahafantatra anao Vero. Ore olona andao amin'izay zareo efa miantso sy manainga antsika ry motera. Andao amin'izay hiditra arapainareo roa ary marena tokantrano toy izany koa arapainareo roa ary mareta hatramin'ny farany. Dia arabaina daholo rakizy marena tokantrano mareta hatramin'ny farany. Venao ihany mandrosoa mipetrapetra manao neny. Nanahoana ny avizanany neny? Zao Izaka mihitsy ny eny mahaliany indrindra koa ivongy. Tsy raiko tsony izany avizanany izany fa efa revon'ny aravona safinoana ka ny foko ndry ary izy bako angatsy nakaty? Ao an-trano izy makamakainy fizambizana hono izy. Ay. Sady mandamindamina ao an-trano koa. Vizana tokoa aloha izy na dia reny dibe nataonareo mareny ihany. Ary arotiko izao fotoana izao ana mampisako indraireo anatranatra efa nataoko taminao. Ie, miaino anao ry ary neny. Ankehitriny mantsy efa be loatra ny toe-javatra manodoka. Ka aza mety ho resy ny rendrarendra mahajamba mamarina kady reny ianao.
ny tiako lazaina re dia izao hoe ajao ny tokantrano, ajao ny finoanao, ajao ny vadinao, ajao tsara ny fahendrenao, ary aza manadio ny zenanabe anao. Azonao tsara ve izany? Voalohany indrindra aloha ry neny dia mamerina indray ny fisaorana mitafotafo anao ny tenako sy bako vadiko. Izy moa tsy eto amin'izao. Tamin'ny fikarakaranao ka nahatotosany mariazinay. Mbola hisaotra ny voninko raha avy eto. Ie, marina mihitsy izany. Sady ivony ange isany tsy nahafoy antsika mianaka hatramin'izay ka hatramin'izao e. Manarakarak'izay koa ry neny dia fisaorana sy fankatelemana no atolotra anao amin'ireo anatranatra mamy dia mamy vao nataonao ateo sy ny hatramin'izay. Mbola vandro iainana ny hainao ry neny. Tsy ataoko raraka tany avokoa ireo. Na ny anatrao na reny fiainam-pahantrana ny ainantsika mianaka ireny. Efa zary anatrao reny ry neny ka sarobidy amiko mihitsy. Atray, iza koa izany mandondony izany? Ndeo hoe ampandrosoa izany vahintsika izany. Mandrosoa. Ay ve ibako e, ibako rery neny a. Ay, mandrosoa rery bako a. Mandrosoa, mipetrapetra sombinaiko. Natolotry ny FM radio anareo teo anatra ho aho. Tantara iray miseho nosoratany Noël Théo Lalao. Novelomin'ny Sylvia Randrenatoandro sy Saoly, niaraka tamin'ny Slof José sy Christophe Rabiarmana. Nandray feo Noël. Nandraindra na teknika Onja. Nana Totosa Slof José.